Dia hatreto aloha dia tena mbola resy lahatra tanteraka amin'ny filoha Andry Rajoelina izay etaeta ny vahoaka izay mangataka no ilatsahan'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Ny marina tsy mba maty ary masina ny tanindrazana. Mafana dia mafana ny raharaha politika eto Madagasikara, mandoro toy ny vaina mamay ny fanoherana izay ataon'ireo mpanohitra ireo. Ny ohatra anatin'izany, voalohany, ny famoahana ny fizakan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay. Ny faharoa dia ny halabato izay kasain'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy. Fa ho an'ireo izay mpanaradiana Andriamatoa Andry Rajoelina kosa dia mahita fa tahotra ny tsy ho lany eo amin'ny fifidianana ireo mpanohitra ireo. Porofon'izany dia mbola hita sy azo tsapain-tanana fa tena mbola mambahoaka i Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Ohatra anatin'izany hoy Lanto Rakotomanga, rehefa manao fitetezam-paritra Andry Rajoelina dia betsaka ny olona tonga, betsaka ny olona mikikika izay mbola manantena sy miandrandra fandrosoana avy amin'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Eny manerana amin'ny Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina izay anisany manotrona an'izany izay solombavambahoaka dia maro be ny kikikan'ny olona, ny fangatahan'ny olona amin'ny mbola ilatsahany indray ho anisany ao amin'ny ilatsaka ho filohan'ny repoblika izany. I Lanto Rakotomanga manokana dia mangataka sady mbola miangavy any Andriamatoa filoha mba hilatsaka indray mandeha satria mbola betsaka ny adidy izay miandry azy. Efa hita sy azo tsapain-tanana ny fandrosoana izay efa nataony ary mbola miandrandra mba nitohizan'izany ny vahoaka malagasy araka ny nambaran'ny Lanto Rakotomanga. Izahay zany dia mangataka ary manatena fa hovaliana izay etaeta ny vahoaka izay mangataka no ilatsahan'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Tsy Lanto Rakotomanga ihany fa i Lalatina Rakotondrazafy na koa ministry ny serasera dia tena resy lahatra tanteraka ary mbola mangataka sy miangavy ny ilatsahany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina indray mandeha amin'ity fifidianana filoham-pirenena 2023 ity. Mbola manamafy an'izay fangatahana izay foana izay hoe Andriamatoa filoha Andry Rajoelina raha mety dia mbola miverena milatsaka fa za mino raha ny zavatra vita ny filoha Andry Rajoelina tsy nisembatsembanan'ny Covid sy izao hoe krizy iraisam-pirenena no niady any Ukraine sy ny sisa izao mino antsika fa tena efa lasa lavitra noho izao ty firenena ity fa saingy Andriamanitra moa mandahatra ny zavatra rehetrarehetra dia Lalatina manokana dia nahita sy nahatsapa fa efa nandroso i Madagasikara ka tokony mbola tohizana izany ary tokony omena sehatra ny tanora toy ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Za resy lahatra fa mbola soa an'ity firenena ity no iverena ny filoha Rajoelina milatsaka amin'ny fifidianana 2024. Izay manokana efa nangataka an'izay ny antoko politika freedom. Fanontaniana mipetraka dia zao, sao dia tokony efa hilatsaka ho président ny repoblika amin'izay i ministry ny serasera. Fa raha ny amin'ny manokana dia tsy misy afa-tsy ny hoe manohana ny olona izay ampandrosany Madagasikara, tsy iza zany fa Andriamatoa Andry Rajoelina satria tena resy lahatra izy fa tokony mbola tohizana ireo asa efa vita sy ireo fampandrosoana izay efa nataony. Toy izao ny nambarany. Izay ilay nazavaiko teo aloha teo za tena mandeha amina conviction foana, mandeha amina faresenin-dahatra foana zany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataoko. Dia hatreto aloha dia tena mbola resy lahatra tanteraka amin'ny filoha Andry Rajoelina, resy lahatra tanteraka amin'ny vadiny ihany koa satria tsy afaka mandeha rery fa tsy maintsy jerena koa hoe iza ny vadiny. Dia resy lahatra tanteraka mihitsy ny amin'izy mivady reny, fantatro ny fitiavan'izy mivady reny ny tanindrazana. Dia raha misy angamba atao hoe mpanohana ny filohan'ny repoblika laharana voalohany dia mety izany laharana faharoa. Mbola resaka mahakasiky ny fifidianana ihany, betsaka ireo mpanohitra izay mitaraina
amin'ity ny vola tokony aloha ho an'ny kandida rehetra zay latsako fidina dia niakatra ho 1 milliard franc na koa 200 millions ariary. Dia hoy za hoe io resaka hoe caution lasa 1 milliard io tsy mitombona io satria ny fanjakana no miantoka ny fifidianana, ny etoan'ny candidat le bulletin unique ihany ka pirofo ara fa niakatra efatra voeny ny vidin'ny bulletin unique niala tamin'ny 2018 nakaty. Ho an'ny Laontrakotomanga manokana dia tena mety tsara io fampiakarana ho lasa 1 milliard io satria ny fitondrana firenena dia tsy natao ho an'ny olona zay te hameno-poso, tsy natao ho an'ny izay olona tsy manan-katao sy tsy manako atokona, satria raha olona mahantra no ho latsaka ho fidiana dia mety hameno-poso ny zavatra ataony eo amin'ny fitondrana. Ka noho izany 1 milliard io dia tena mety ary mety ho an'izay tena vonona hampandroso firenena. Ny anahy zany tsy atao andrakandrana ny fitondrana firenena fa olona vonona amin'ny lafiny rehetrarehetra no tokony ilatsaka filohan'ny republika satria mila fahavononana le izy hoe olona efa manany maizy azy zany ianao izay vao mitondra an'izany firenena, ialana amin'le hoe sao dia ameny posy eo koa zany zavatra rehetrarehetra ka amiko hitako hoe tena nilaina ary mety ny nampiakarana an'iny caution amin'ny filatsahana ho filohan'ny republika malagasy. Ministry ny serasera dia liana ary tena mbola miandrandra ny fampandrosoana zay entiny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ny antony mahatonga ny firenena zao mitarazoka dia mazava ho azy fa noho ny sedra maro zay nandalovana teto amin'ny firenena toy ny Covid, toy ny aretina maro zay mandringa ny vahoaka malagasy, toy ny hoe krizy any Rosia sy ny Ukraine, zay anisany sakana anankiray na koa ny mahatonga ny firenena malagasy somary mbola mitarazoka amin'izao. Fa raha tsy nisy an'ireny mety efa lasa tsika zay. Zany hoe raha ohatra ka mbola omena sehatra i Andriamatoa Rajoelina dia mbola mino sy matoky Ilalatiana Rakotondrazafy dia tena handroso i Madagasikara. Satria nahoana Rajoelina sy Mialy Rajoelina dia olona tia tanindrazana, na dia eo aza ireo fanaratsiana zay maro zay ataon'ireo mpanohitra ireo dia tsy asaka ny vahoaka malagasy itia any filoha mamitsika. Eto am-pamaranana dia zao hatreto aloha dia mbola tsy hita mazava hoe tena malagasy 100% ve ity filohantsika ty na tsy. Fa ireo zay mpanohana azy tsy omena tsiny satria zareo dia manohana Rajoelina hatramin'ny farany. Fa ho an'ny vahoaka malagasy kosa zay milofo sy mbola mijaly ao anatin'ny fahantrana tanteraka dia mbola mandrandra olona tena tia tanindrazana. Ho avy zao ny fifidianana ho antsika vahoaka malagasy, mahaiza misafidy, fidio ny olona zay tokony hampandrosan'ny Madagasikara. Ny marina tsy mba maty ary masina ny tanindrazana.